tahaka isika raha mbola velonana koa izahay dia hideranao Andriamanitra isaotranao fa mendrika anao izany dia misaotra ny amin'ity andro ity azonay mahatsapa indray maka indray fa Andriamanitra tsara ianao ary manao tsara amin'ny fiainanay mitahy anay ianao manavitra ny ainay tsy hidiny andavaka ianao manasitrana ny aretinay ianao Tompo mitenena mampahereza voninkiana anao izany Amen. Salamo fahatelo amby zato andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Misaoran'i Jehovah ary fanahiko, ary za rehetra ato anatiko misaora ny anarany masina. Misaoran'i Jehovah ary fanahiko, ary aza misy hadinonao ny fitahiny rehetra. Zay mamela ny helokao rehetra, zay manasitra ny aretinao rehetra, zay manavitra ny ainao tsy hidina ny andavaka, zay manarona famondram-po sy fiantrananao, izay mahavoky soa ny vavanao, ny fahatandranao mody indray toy ny an'ny voromahery. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Izany Tompo anao indray amin'ity andro anio ity nakana no hevitra hoe misaora an Jehovah. Misaora an Jehovah ary fanahiko ary za rehetra ato anatiko misaora ny anarany masina. Izany tsy mahalala an'izany salamo nataon'i David zany isika. Izany tsy makamamy an'izany isika. Fa mila mandray ny lesona isika dia ny hoe amin'ny fiainanao manontolo raha mbola velon'aina ianao misaoran'i Jehovah. Misaoran'i Jehovah. Misaoran'i Jehovah fa Andriamanitra izy. Zany no fampianarana voalohany omena antsika. Andininy voalohany misaoran'i Jehovah ary fanahiko. Ilay hoe misaotra eto dia midera mihitsy no heviny. Nahoana moa no misaotra an'Andriamanitra isika? Tsy miandro hoe misy fitahiana vao misaotra. Tsy mametraka fepetrany hoe misy an'izao vavaka izao nangatahako ka raha tsy zany tsy hidera tsy hisaotra raha tsy sitrany ty aretiko ty. Fa Andriamanitra azy fotsiny satria tsy nisy izao sy anao raha tsy izy. Ny tokony fifandraisantsika voalohany amin'Andriamanitra dia fiderana sy fisaorana. Izy no nahary antsika araka ny endriny. Misy endrika Andriamanitra ty anatsika izay tokony hoe tsika mitodika amin'Andriamanitra midera sy misaotra azy. Ny fanahin'i David moa no antsoiny hideran'Andriamanitra. Fomba filaza tamin'izany fa ny fanahy dia manondro ilay olona maizy azy, ilay olona tsy biby. Satria raha mamaky ny Genesis toko faharoa andininy fahafito isika dia hita fa isika dia nomen'Andriamanitra fofonana mahavelona. Io koa ilay fanahy antsoin'i David eto, hisaotra an'Andriamanitra. Ny ato anatiko rehetra misaora ny anarany masina. Satria ny anaran'Andriamanitra dia milaza ny maizy azy an'Andriamanitra. Tsy tovizany amin'izao rehetra izao. Milaza ny heriny sy ny fahefany ary tsapany Davida teo amin'ny fiainany manontolo izany. Ka aoka handray lesona isika. Raha mbola olombelona fotsiny ianao, mankivavaka ianao, aza mireraka midera sy misaotra an'Andriamanitra fa mendrika ataontsika izany. Aza miandry entanina vao hidera sy anatona an'Andriamanitra. Fa tahaka ny manao an'Andriamanitra tsy misy ianao. Ary mazava ny voalaza ny mpanao salamo fa zay manao an'Andriamanitra tsy misy dia adala. Ny adala ny manao an'Andriamanitra tsy misy. Ohatin'Andriamanitra tahaka ny adala ianao rehefa hafanenina aminao izy. Itsika izao ary zay mba milaza antsika olon-kendry manao ahoana moa isika rehefa manoloana ny adala dia hoantsika tahaka ny adala tokoa ny adala. Izany ve no tadiavinao? Tsia. Aoka iteny tahaka ny mpanao salamo anao arak'izay hita amin'ny salamo enina amby efapolo amby zato andininy faharoa. Hideran'i Jehovah aho raha mbola miaina koa. Inona ny lesona faharoa?
misaoran Jehova famitay izy, misaoran Jehova ary fanahy koa ary aza misy adinono ny fitahiana rehetra. Inona moa ty fitahiana ty? Sarotra ihany no mamaritra azy, fa ratsorina dia zao Andriamanitra ihany no mita, tsy misy razana mita zany. Ary ny fitahiana dia zay zavatra omenantsika nefa tsy voavidsika, tsy vokatry ny ezaka nataontsika, tsy vitantsika fangatahana akory azy, zany ilay fitahiana. Ary tsika izao dia nitain'Andriamanitra avokoa. Ianao nga nangataka ny tonga dia ty an-tany, fandaminan'Andriamanitra zany. Tsy nangataka akory anao hoe miodada sineny fa efa fandaminana avy amin'Andriamanitra zany. Tsy nangataka ainy ianao, tsy nangataka fahasalamana akory, fa nomen'Andriamanitra zany. Andriamanitra mampitombo atsika manomboka hatrany ankibon'ny neny, mandalo ny fahazazana sy ny fahatambrana, tonga mifaly abiazana. Andriamanitra manome fivelarana ho antsika. Ary ny ainan'i David zany tompoko, David zay farana teo amin'ny ankohonany, matin-draharaha koa zany. Raha tonga amin'ny fotoana tadiavina ny hoe iza ilay mpanjaka ao amin'ny solofony Jese, dia David ary amin'ny farany ambany ary izy, tsy noentina tany akory izy fa natsaina ny andro iondry. Nahita mitingana rehetra David, tany nefa izy dia efa nivolavolan'Andriamanitra ho mpiady, miady amin'ireo biby masika izay tady hinana ny ondry, dia manjary tonga mpitarotafika mihitsy aza izy, ary ny hafarany dia tonga mpanjaka. Tena tsapany David zany hoe misy dingana nitondran'Andriamanitra ny fiainany, ka marina taminy hoe kely ny andohanao fa lehibe ny hafaranao. Zany misaorana an'Andriamanitra ary mampianarana atsika koa mba hisaotra an'Andriamanitra. Ianao hoe dia laza hoe inona akory ny dingana vitako teo? Fa ny mahagaga dia zao, rehefa hitady asa sika na hitady poste ministériel dia mahita pejy 6, 7, 20 aza ndraiky CV atsika. Efa nianatra amin'izao, efa nandeha tamin'ny firenena tady sy tary. Tsara zany. Fa mampianatra atsika David eto hoe mba hiverena, aza misy adinonina oza ny fitahiana rehetra zany, dia hisaory an'Andriamanitra, tonony amin'Andriamanitra. Tsy misy an'izany hoe lany zavatra tononontsika rehefa miresaka amin'Andriamanitra. Misaora azy, aza misy adinonao izany fitahiana rehetra zany. Lesona fahatelo, misaora an' Jehova fa mamela heloka izy, izay mamela ny helokao rehetra. Inona moa ny heloka? Ny heloka dia izay raha tsy vitantsika amin'Andriamanitra, ka tsy misy mahalaza raha tsy izy ihany. Fahotana ho isika, ary atsika tsara ny fiteny zany, ota. Fako ane zany, fatatsika ny fako ohatrano, fa rehefa angolinao ny fako, tsy arina mandritra ny fotoana elaela, dia miteraka olotra, dia manimba azy rehetra manodidina azy eo, na ny fofona vokany izy dia efa miteraka mikroba hanimba anao. Ary zany mampiazakazaka atsika mitady toerana sy fotoana iaonana amin'Andriamanitra, mba handraisana zany famelan-keloko zany, fa Andriamanitra irery no afaka mamela heloka. David tompoky tsy anjelina dia mpanompon'Andriamanitra azy, na anota koa David. Saingy izao vakio ny salamo faraiky amin'ny 50 dia hitanao fa tena ny fona tamin'Andriamanitra zany David zany. Niteny tamin'Andriamanitra hoe sasa madio mba ho afa-keloka, ary diovy aho mba ho afa-pahotana. Dia navelan'Andriamanitra tokoa izy. Toy izany koa zaho sy ianao, tsy misy marintsika na dia ray azy, fa mazava amin'ny tenin'Andriamanitra raha miaiky ny fahataontsika isika, dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahataontsika, manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Manatona amin'ny Jesosy tomponao, fa ampiadio anao ny rasoana, ampy anapatapaka zay ozina nataon'ny olona taminao, izany fanavotana efa nataony taminao izany. Fa efatra, misaora an' Jehova fa manasitrana izy, izay manasitrana ny aretinao rehetra. Davida koa tahaka atsika, mba narary ihany. Ary misy fotoana ray maka tena efa narary mafy, efa ho faty angamba. Davida nefa mpanjaka, tsy nivolany mahory azy hividianana fanafody. Izy aza ny baiko ny dokotera, izy ny tompony fahefana, fa nitolona mafy tamin'Andriamanitra izy, ary nisotramin'Andriamanitra.
nataon'Andriamanitra fitaovana ny dokotera sy ny fanafoty. Sitrana soamantsara izy aroa izy miaiky amin'ny Salamo 4:30. Jehovah Andriamanitra nitarana taminao aho dia nahasitrana ianao, nampody ny aiko ianao. Samy mieritreritra, samy mahatsiaro zay fanotondran'Andriamanitra antsika dia hoy ianao hoe zanga mbola narary mihitsy, zanga mbola nahazo fahasitanana mihitsy. Marina tokoa ve izany? Misaoran'Andriamanitra zay heverintsika hamparetina madinika aza ampy ahafaty ane rehefa tsy miambiny, ary indrindra rehefa ialan'Andriamanitra isika. Misaoran'Andriamanitra fa efa nanasitrana anao izy. Misaoran' Jehovah fa manavitra izy, izay manavitra ny ainao tsy hidina ny andavaka. Davida tokoa dia efa nitandindinin-doza foana ny ainy. Hoy isika teo hoe piano izy. Efa nambarako teo hoe misy angely biby masika eny hatramin'ny liona azy, ary malaza zany Davida zany fa navita ny tolona tamin'ny liona. Mbola tanora izy dia fa niatrika ady, ary navarina indray maka natahotra daholo ny miaramila ny zanak'Israely ny amin'ity lehilahy Filistina Goliath 2 metatra 7. Ny totaly lanjany ny fitaovam-piadiana teny aminy efa 10 kilao, tsisy samy atrika anio. Davida irery no natrika azy. Mijery efa miteny hoe ho faty ilay kely, fa mbola izy ny nandresy atsika ny tantara. Tanjodonin-doza fa mbola velonainy. Hoy tsika teo hoe mpitaritafika zany Davida zany, ary mpitarika tamin'izany eny aloha, fa mbola velonainy izy. Ary fantatrareo tsara fa i Saul ilay mpanjaka voalohany teo amin'ny Israely dia ny fofony ainy nampanenjika azy, fa mbola velonainy izy ary tonga mpanjaka nandidy azy. Zany rehetra zany no mahatonga ny Davida amin'azany hoe izay manavitra ny ainao tsy hidina ny andavaka. Ary tsy amin'ny maha Davida azy fa hoy izy mamarina io andininy io, izay manarina famoram-po sy fiantranana. Andriamanitra tsy voatery hitatitra amintsika hoe reto avy ny loza zay fananany tamintsika. Mety misy ny hitany masosika ka natsika ary mirohoro ny tantara ny fianakaviana, fa misy zay tsy fantatsika koa. Misy loza manano tanina foana. Mety moa fa zany asa amin'ny devolo zany. Fa raha mbola velonana ihany ianao androany, mampianatra anao ny ten'Andriamanitra, misaoran'Andriamanitra. Oka ohatinao ampahatsorana anatrehan'ny tompony fonao, feno fankatoavana. Misaoran'i Jehovah fa mamatsy izy. Hoy Davida amin'ny 1:5, izay mahavoky soa ny vavanao. Beriberina ihany fa mpanjaka Davida no nanao amin'ity salamo ity. Izy ny tompony fahefana eo amin'ny tany sy ny firenena. Raha ny fomba fijery maha-olombelona dia hoe tsy ny sakafo ny mahory azy, fa mampanompon'Andriamanitra azy dia mahatsiaro Davida hoe raha tsy misy ny ranomorana alefan'Andriamanitra mamoto ny tany dia tsy misy vokatra ho an'ny mpihinana, tsy misy vokatra ho an'ny biby fiompy dia anisan'ny sakafo ho an'ny zanak'olombelona. Ary zany mahatonga azy miaiky amin'ny Salamo 4:20, amin'ny Jehovah ny tany sy zay rehetra ho aminy. Pindrana ihany isika, ataon'Andriamanitra mpitantana ihany isika, ka raha mbola tsy tapaka sakafo anao hatramin'ny androany, fa mbola velonaina, mampianatra anao amin'ny tenin'Andriamanitra. Misaoran'i Jehovah. Misaoran'i Jehovah fa manavao ny herinao izy. Zany tokoa, avaozon'Andriamanitra isan'andro. Eny avaozon'Andriamanitra isan'ora isan-minitra ny herintsika. Davida milaza an'izany, ny fahatandranao mody ndray toy ny an'ny voromahery. Aigle royal, mahavariana ty biby ty, afakely nanaovan'Andriamanitra azy. Fa rehefa tonga amin'ny 50 taonany izy, ilay vavany maranitra be iny efa manomboka feno 50 taona izy dia manomboka mibiloka dia tsy maranitra intsony fa lasa somary boribory. Tahaka zany koa ny hohan'ilay maranitra be iny. Ny elany koa rehefa miantoka dia manjary mevesatra, ka na izy anidina ary dia tsy aingana tahaka an'ilay fony tanora intsony. Dikan'izay miareraka izy, ary tsy afaka hiaza araka amin'ny tokony ho izy intsony. Fa omen'Andriamanitra fomba azony manavao ny heriny izy. Lasa izy mitokana mandritra miteny volana ny atapitendrimoatra any. Tsy misy afa-tsy ireny biby madinika, vitsika
samihafa reny no hoanina miafy izy akapokapony amin'ny vato ilay vava nefa antitra iny ka miala dia avelany aniry vaovao indray ary efa maniry iny dia iny ilay vava maranitra vaovao iny indray no manala n'lay ohany rehetra zay efa mifaingoka tsy maranitra intsony dia efa maniry indray iny izy roa no miaraka manala lay volony efa antitra mamesatra ny elany ka tapotra amin'ny telo volana iny izy manidina tahaka ny vorona ery tanora indray zay le hoe ny fahatanyrano amody indray tahaka ny voroma eo ary tsy miteniteny foana akory Davida raha miteny an'izany paraka nambarako anao betsaka amin'ny zavatsarotra ny sedray fa tsaromo zany hoe Andriamanitra manavao isanandro hatramin'ny fahafitopolo taona ny Davida tompoko no nanompo amin'ny mahampanjaka azy tsaromo zany herin'Andriamanitra zany dia tena itsika hoe Davida ihany no ten'Andriamanitra fa isika koa dia sarobidy eo mason'Andriamanitra tahaka ny anak'Andriamaso mahasaro-piaro azy angamba rerakintsika efa tonga ny hariva tonga ny alina fa niasa mafy fa tsy tahaka izay ianao rehefa tonga amin'ny maraina tsy mahatsiaro tena akory sika amin'ny alina fa Andriamanitra manavao tsikelikely indray miherintsika ka ny zavaboary aza ny zavamaniry ny vorona ataon'Andriamanitra izany misiontsioka tonga ny maraina maika fa ianao mihoatra lavitra n'izany misaora n'Andriamanitra aza miala amin'Andriamanitra ianao zay no afatra riavana ratsorina tsy mahatsiaro manam-piadanana zany tsika ty an-tany raha tsy miaraka amin'Andriamanitra ary ho very isika raha ialan'Andriamanitra mampianatra atsika amin'ny tenin'Andriamanitra eto ty ianao ny tompo ka mita ianao izy ary zany no nafoizany zanan'ilay tokony na Jesosy Kristy mba hamonjy atsika tsy tokony misy atahorantsika intsony ny fiainana ety an-tany fa io zanany zay efa nandresany fahafatesana sy ny herin'ny ratsy rehetra io no manome toky asy ianao indro mombanareo mandrakariva ambara mba tonga ny fahataperany zao sy toy zao tsy misy tokony mampiayaitsika intsony ny fiainana orinany zao hita maso zao fa izy no efa nilaza andeha amboatra fitoerana ao anareo ao ary ho avy indray andray anareo eny amin'ny ramolanitra matoky ny tompo misaorany Jehova ianao amin'ny androm-piainanao rehetra tsy hoe anio ianao no raisiny mpandray dia hisaotra azy fa araka ny teny mpanao salamo teo hoe raha mbola velona ina koa misaorany Jehova ary za misy adinonao ny fitahiny rehetra amen.